Dingana lehibe amin'ny famahana ny krizy eto amin'ny firenena, ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoha roa amin'ny fifidianana araka ny nambaran'i ministra teo aloha Gilbert Raharizatovo. Nosoritany ihany koa fa mijanonana toy ny soso-kevitra rehetra ny filazana nataon'ny filohan'ny tetezamita ny amin'ny hanaovana mialoha ny fifidianana solombavambahoaka. Volaraavoavy sy tsira kotarsan. Famahana ny krizy eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha teo aloha araka sy ny filohan'ny tetezamita amin'ny tsy filatsahan'ny filoha araka ny fijerin'andriamatoa Gilbert Raharizatovo. Ministra teo aloha sady filohan'ny antoko RPM. Midika fisokafan'ny fifaninanana amin'ny fifidianana filoha-pirenena ny fisitahan'ny filoha roa amin'ny fifidianana araka ny nambarany. Mahazo dingana anankiray zany zao famahana krizy eto Madagasikara satria le protagoniste anankiroa ilay mpifanandrina anankiroa tsy nentina ampihavanana hatramin'izay samy miala daholo zany. Dikan'izay makany amin'ny filaminana ny raharaha eto Madagasikara. Izay aloha zany ny amina voalohany satria nanahirana be ny tatana ny raharaha fifandraisana izy roa lahy hatramin'izay. Fa dikan'izay dia hoe misokatra zany zao ny fifaninanana mazava makany amin'io. Ka izay fifaninanana mazava izay mety ho izy zany renouvellement de la classe politique, mécanisme de renouvellement de la classe politique mandeha zao. Ary io zany dia vita hatreo le resaka an'le hoe na ny ino izy teo relais fanaovana propagande classique be reny le hoe andao ampanao tournoi na football zarabol sy ny zay tsy mandeha tsony zany satria iny krizy iny zany nisina fatogavan-tsaina be dia be tao anatin'ny olona hoe tsy mety tsony le fanaovana politika teto Madagasikara. Fanaovana politika teto Madagasikara lasa tamin'izay fotsiny hoe ny fanadalana ny vahoaka fotsiny zany ampiasaina fotsiny hoe anatin'ny fifidianana. Zao zany ilay isa fito marina izay hoe iza marina nafaka hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Zay zany no averiko hoe zava-dehibe amin'ny tsy filatsahan'izy roa lahy. Fa io moa zany hoe raha ny rehetrarehetra moa zany efa nahita dia fa hoe tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy makany amin'ny iny zany ny zavatra rehetra. Mikasika ny soso-kevitry ny filohan'ny tetezamita, ny tokony hanatotosana fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoha-pirenena dia toy izao ny famakafakana ny entin'andriamatoa Gilbert Raharizatovo. Iny moa zany soso-kevitra zala soso-kevitra rehetra dia zany izy zany fa ny tena marina misy fifanarahana ny tonga tany amin'ireny le hoe akambana ny législative sy ny présidentielle ao amin'ny deuxième tour rehetra zany. Iny ange ny sénita sy ny communauté internationale nanapaka an'iny ka tsy anjarana olona ray izany hoe andriamatoa Rajoelina ndresako amin'izany hoe anapa-kevitra amin'izany tsony fa fanorinany azy raha mety alamina izay zavatra roa ihany nazahoana mamaritra an'izay na miverina mifampidinika ny sénité sy ny communauté internationale raha izay na ho isy accord politika vaovao dia zay ny acteur politika eto amin'izay no mijery hoe ahoana mifandraika amin'le famahana ny krizy eto Madagasikara io. Ny krizy eny mbola tsy mivahy fa dingana fotsiny zany tonga amin'ny dingana anankiray zany zao hoe tsy latsaka aloha izy roa lahy dia efa le olona tsy nety niombona hatramin'izay aloha zany tsy latsaka fa tsy maintsy hitohy io famahana ny krizy eto Madagasikara io ary tsy maintsy isy le fifampidiniana mety no FFKM manao azy satria efa mandeha zany io zany amin'izao fotoana izao dia ireo misy accord politika vaovao convention vaovao. Araka izany ho an'ny filohan'ny RPM dia tsy afaka manapaka irery ny antsinan'ny tete-androm-pifidianana amin'ny filohan'ny tetezamita. Araka ny nambarany dia fifanarahana eo amin'ny sénita sy ny vondrona iraisam-pirenena na fifanarahana eo amin'ny samy mpanao politika ihany no ahafahana manova ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoha-pirenena.